nyazonay sy avototsay ierovorinay etsapetsaka jisolo nyazonay sy avototsay ierovorinay etsapetsaka Visão, falelai mahere, falelai mahere, falelai mahere, e pampa cue. Chamaram minha visão, falelai mahere, falelai mahere, falelai mahere. Chamaram minha visão, falelai mahere, falelai mahere, falelai mahere. Chamaram minha visão, falelai mahere, falelai mahere. Falelai mahere, falelai mahere, falelai mahere, nene. Chamaram minha visão, falelai mahere, falelai mahere, falelai mahere. Chamaram minha visão, falelai mahere, falelai mahere, falelai mahere. Chamaram minha visão, falelai mahere, falelai mahere, falelai mahere. Piranza. Faly miarahabantsika rehetra zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy manerana an'izao tontolo izao, manaraka ny fankalazana ny 10 taona. Hiara hivavaka isika rehetra. Faly misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy Tomponay, fa tao anatin'ny 10 taona tokoa nanehoanao ny fiombonana sy ny fankatiavana, ary ahafahanay mampiorina ny finoana sy ny fatokinay anao amin'ny alalan'ny fikambanana zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Ary apraisinao koa am'ireo rahalahy sy anabavy maro manerana n'izao tontolo izao ka miompinoana aminay koa. Misy amin'izy ireny ny avy amin'ny fiangonana Rahavavy, misy koa aza avy amin'ny fiarahamonina izay miara-mankalaza n'ity 10 taona ity. Dia taio ny teninao, ny fampianarana, ny lahateny izay ho tanterahana ao anatin'izao fankalazana ny 10 taona izao. Misaotra Tompo. Amen. Ny fampianarana izay nomena ary havana amin'izao fankalazantsika ny 10 taona ny zanaky ny FLM zao dia mitondra ny lohateny hoe ahoana ny fieverana, foezaka sy lavitrezaka ho fizakatenan'ny fiangonana, ho fiantohana ny mpiasa mpiangonana sy ny sampandraraha ao aminy. Tena tandrify tokoa ny lohahevitra izay nomenay amin'ny alalan'izao fampianarana izao,
satria tokony hasia-piheverana tokoa reo fomba maro samihafa ampiasaintsika fiangonana mahakasika ny famiriam-bola zay ataony FLM. Am'ireo no ahafahantsika manohana ny asan'Andriamanitra. Tsapa mantsy ankehitriny fa tsy ampy ny fampandehanana ny raharahany fiangonana amin'ny alalan'ireo fomba fanaontsika andavanandro tahaka ny rakitra, ny vokatra sy ny fidiram-bola hafa zay hita fa mibahatoerana tokoa eo amin'ny fanompoam-pivavahana ato amin'ny fiangonantsika. Raha miresaka momba ny atao hoe fizakatenan'ny fiangonana ho fiatohana ny mpiasa-piangonana sy ny apahany amin'ny sapan-draharaha ho fampihodinana ny FLM isika dia mitady vola manodidina ny 565 miliara d'ariary isa-taona zay voatratratsika ny tanjona. Am'izao fampianarana zay ataontsika zao dia hozaraintsika roa ny fampianarana, ka ny fizarana voalohany no izerentsika n'ireo tanjona foezaka mahakasika n'izany fizakatenan'ny fiangonana ho fiatohana ny mpiasa-piangonana zany. Eo amin'ny fizarana faharoa no ijerentsika ny am'ireo fiatohana ny asan'Andriamanitra lavitrezaka, ary anelanelana eo no anarahantsika mahakasika ny fomba fijery sy ny zava-misy ny ainan'ny fiangonana nandritra ny fotoana lava. Fa alohan'ny idirantsika ao anatin'izay fizarana roa zay dia ho jerentsika kely aloha ny atao hoe inona moa ny atao hoe mizaka tena. Inona zany mizaka tena zany? Raha faritantsika fohy ny hoe mizaka tena dia tsy miankina amin'ny hafa fa mandray ny hafa ho mpiara-miasa. Zany hoe mahay miasa amin'izany fizakatena ny fiangonana zany isika. Mahasahana ny tetikasana lamin'asan'ny fiangonana ve ny vola miditra, tsara tantana ve ny harena zay ananana. Reo rehetra reo dia fantaniana mila valiny amintsika raha miresaka mahakasika ny fizakatena ny fiangonana isika. Inona ary ny zavatra zay niainan'ny FLM taloha? Rehefa nitongo ny fiangonantsika dia nanomboka nampianariny reo misiona teto Madagasikara zay nitondra ny fiangonantsika isika amin'ny alalan'ireo katekista, pastora, evangelista, ary zany fampianarana zany dia hitantsika fa nasahana mahakasika ny amin'ny fivelomana. Inona no zava-nitranga tamin'izany fotoana zany? Malagasy aloha no nitondra ny fiangonana nanomboka eo amin'ny ambaratonga ambany, zany hoe ny fitandremana sy ny fiangonana. Fa nanomboka teo amin'ny distrit hatrany amin'ny surintendant kosa dia ny missionnaire nitondra, ka ny mpitondra distrit rehetra zany na koa ny surintendant ny akamaroany reny dia missionnaire avokoa. Ary tsy zany ihany fa ny fivelomana reo mpiasa rehetra zany nanomboka taty amin'ny distrit midina dia tao amin'ny distrit no nandoavana azy. Fa ny andalana kosa ny fahaleovatena ara-pitondrana ka lasa malagasy no mpitondra ny distrit zay fileovana ankehitriny ny synoda ary ny foibe FLM teo amin'ny raharahantsika fiangonana luterana malagasy. Ary malagasy koa zany ny tompon-draharaha eo amin'ny asa zay tanterahany zay isian'ny komity zay miara-miasa amin'ny mpitondra isan'ambaratonga. Zany hoe tsy missionnaire intsony zany no nitondra ny fiangonana. Rehefa izaka tena ry havana dia mila mianatra sy mandray andraikitra, satria izay manana toe-karena no afaka manatanteraka ny programany, ary zay no atao hoe mizaka tena fa tsy ilay hoe manam-bola akory. Raha mijery ny fiainan'ny fiangonana luterana malagasy isika dia hita fa saika avy amin'ny fanampiana avy any ivelany avokoa ny akamaroan'ny fanampiana zay no raisitsika. Zao ny zavatra nitranga taty aoriana. Nampianarin'ny missionnaire
ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanaovana rakitra, zany hoe ny missionnaire zany nanakalo vola dia iny natao rakitra teo ampidirana mba hahafahan'ny olona manana fianarana mahakasika amin'ny fahafoizana. Fa iverenantsika kely zay rehefa orina eo. Misy olana fototra telo lehibe tsara jerentsika ato amin'ny fiangonana. Ny olana ray voalohany dia ny hoe mora mionona amin'ny zavatra kely vita ny fiangonana. Any hoe zavatra tsy dia manahoana, zavatra kelikely dia afaka mahafa-po. Ny olana ray faharoa dia zatra miankin-doha amin'ny hafa isika sy ny any velany. Raha misy aza olona ato amintsika manan-kataona mahafohy be dia tsy maintsy dokafana aloha mba ahafahana mametraka ny lanjany eo amin'ny fiangonana. Zany hoe tsy voavaly ny hoe inona ny azonao atao amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra. Ny fahatelo dia ny tsy fahaizana mifehy ireo harena izay omen'Andriamanitra antsika. Hitantsika fa maro ny lova navelan'ny misionera tamintsika ary reny lova reny no harena tantantsika mandraka kehitriny. Mila vola iatoana ny asan'Andriamanitra isika, ary misy ny lavitrezaka, misy ny foezaka. Zany hoe misy ny asa azo atao avy hatrany, fa misy kosa ny mitaky paikady mahomby amin'ny alalan'ireo tetikasa marobe ahafahantsika manatanteraka azy. Inona ary ny foezaka? Ahoana ny azahoana zany foezaka zany? Ny foezaka dia efa fanaontsika fiangonana Luterana Malagasy amin'ny alalan'ny fanomezana, rakitra, vokatra, opération, apahafolo-karena ho an'ny sasany afaka manao azy. Tena manahirana sy toa mila hanimba ny fiangonantsika ato amin'ny FLM ny firesana famoriam-bola betsaka, ary hita ny fitarainana mahakasika an'izany. Maro amin'ireo famoriam-bola izay heverina ho tsara ataontsika mantsy, ny toa vao maika aza mampihemitra ny fiangonana, eny mampihemitra ny kristianina, satria ilay paikady entina hitondrana azy ny misy olana. Tsy vitsy koa ny olona no mieritreritra fa tena enta mavesatra ho azy ny famoriam-bola be izay ataontsika ao amin'ny fiangonana tsy akijanona. Ary misy aza ny milaza fa tsy ara-tsoratra masina sy tsy ara-pilazantsara ireny fanomezana atao reny. Ary koa tena adidy tsy azontsika ialana nefa ny fanatanterahana an'izany, satria tsy azo sarahana amin'ny maha-kristianina antsika, fa vokatry ny aim-baovao ataony mino ny fanomezana izay ataony. Zany hoe ny kristianina mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra no afaka mandrotsaka ny zavatra homeny ampandrosoana ny fiangonana, satria fahasoavana voarainy no ahafahany manompo amin'izay rehetra nanany. Jerentsika aloha ny rakitra. Ny rakitra. Ny fanaovana rakitra teto amin'ny FLM dia teraka avy amin'ny fampianaran'ny fiangonana Luterana avy any Norvège, izay nitondra ny filazantsara teto Madagasikara. Taloha dia tsy nampandraisina anjara ny kristianina, fa izay nahatafiditra ny filazantsara io aloha no ezaka izay nataon'ireo misionera ray aman-drenitsika. Zany anefa dia azo lazaina fa fiakinan-doha tanteraka tamin'ireo misionery. Tateoriana nefa dia nieritreritra ny misiona fa tsara raha ampianarina mandray andraikitra ny kristianina. Inona nataon'ny misionery ahafahana mampandray andraikitra ny kristianina amin'izany? Nanakalo vola izy, dia ny vola iraim-bilanja, ny ventsikrobo, ny ariary-be, ka nozaraina teo ambaravara-pidirana teo amin'ny fiangonana zany vola zany. Ka hoy ny misionery, ireto vola reto no arotsahy hatao rakitra. Fampianarana zany. Nanomboka teo dia ny hoe rakitra dia midika hoe manakalo vola nandraisan'ny maro azy. Ary hatramin'izao aza dia mahazatra antsika ato amin'ny FLM zany, amin'ny faritra maro rehefa tonga ny fotoanany rakitra, ka bebe zany ray kitapo eo dia manakalo vola, satria ilay lova napetraky ny misionery fampianarana antsika amin'ny hoe manakalo vola madinika, satria olona maro no izarana an'ilay vola ka tsy maintsy atakalo lasa fomba mampanao ka
tsy maintsy manakaly volo zany. Arak'izany dia tsy zava-baovao ato amin'ny FLM ny fanaovana ny rakitra. Fa ny mahagaga nefa dia zao, tsy manakaly vola ny olona rehefa mividy mofo, indrindra rehefa hividy zavatra mahaliana azy. Satria nahoana, zavatra matanjaka no tsy maintsy vidiny, zavatra mahaliana azy no vidiny, fa mirakitra ohatrany hoe fomba ka tsy maintsy atao. Tena nahazatra antsika tokoa nanao rakitra. Indraindray aza dia efa zary mandeha ho azy na rotina tato amin'ny fiangonantsika zany fanaovana rakitra zany. Ary mila fiheverana ny fanatanterahana azy ankehitriny. Nahoana ny mila fiheverana? Satria rehefa tonga ny Alahady mitsangana ny olona mba handatsaka vola majinika. Zany hoe ilay tarazo vokatry ny fampianarana novaintsika tamin'ny misionery, izay diso fandraisana na tonga olana tamin'ny fanatanterantsika ny fanaovana rakitra ankehitriny. Lasa fomba mampanao fotsiny, mamenatra ny hoe tsy manao rakitra. Nefa ny rakitra dia fampandehanantsika ny asan'ny tompo. Tsy hoe lasa fomba mampanao ihany fanaovana rakitra, fa indraindray aza tsy voahomana no tsy voakaly tsara tsony. Manao rakitra mandrakarivo tsika amin'ny fotoam-pivavahana rehetra izay atao amin'ny fotoam-pivavahana. Ary indraindray dia omena anarana reny rakitra maro samihafa ataontsika reny mba azahoana vola bebe kokoa. Voka dehibe, rakim-pisaorana, rakim-bolafotsy, rakitra isaparitra, vovo-tsiritra, izay ataontsika amin'ny atsam-panahy. Reny dia mitaky kitapo maromaro izay tsy maintsy alahatra. Ary indraindray aza miverimberina ny fanaovantsika rakitra amin'ny alalan'ireny kitapo maromaro izay atao reny. Zany hoe misy fiodinana imbe dehibe izay mandany fotoana ao anatin'ny fiangonantsika. Mandatsaka rakitra mba ho fanohanana ny asan'Andriamanitra nefa. Fa ny zavatra mahavariana zany dia ny hoe mbola vola majinika ihany no haintsika manatanteraka an'izany. Ny fandatsahan-drakitra ry havana dia verina vokatry ny aim-pinoana, ka iasan'ny fanoloran-tena izay atao amin'ny fotoam-pivavahana. Io no filazan'ny Coprentin amin'ny teolojia pratika izay ampiasaintsika fiangonana loterana. Zany hoe fanoloram-bola no isehon'ny fanoloran-tena ka tokony hatao amin'ny fahazotoana sy ny fifaliana ary amin'ny fanajana an'Andriamanitra zany. Arak'izany mba ho tratratsika zany tanjona amin'ny fanaovantsika ny asan'Andriamanitra dia tsy voatery ho vola madinika akory no atolotra tsika, fa afaka manao mihoatra noho izany isika ary afaka mitondra ny anjara biriky arak'izay tratra ny tsirairay mba ho tanteraka ny zavatra kendrentsika amin'ny fanohanana ny asam-piangonana. Noho ny fahasarotan'ny fitadiavam-bola amin'ny tontolo ambanivohitra nefa dia sarotra ny fitadiavana vola, fa ny fanaovana vokatra kosa natao solony rakitra. Eny ny ampahany betsaka amin'ny teti-bolan'ny fiangonana aza dia vokatra no avadika ho vola anohanana ny asan'ny fiangonana. Mitovy amin'ny rakitra ihany ny olana, satria misy amin'ny kristianina no afa-po fotsiny amin'ny fitondranany vokatra fa tsy mandray anjara amin'ny fividianana. Rehefa manadihady momba ny fanaovana rakitra itsika dia tsapa fa ny zavatra ananany olona ihany no atolony, satria tsy manana vola izy. Zany hoe raha mijery azao ny fiangonana nentiko tany amin'ny fiangonana Tanjombato dia tsy mba nanao rakitra, tsy mba nanao vokatra ao am-piangonana izay, fa ny zavatra natao dia hoe ahoana ny ahafahan'ny olona manolotra fanomezana bebe kokoa, ka tsy hitakina aminy fa ataony satria mino izy. Ary zany fampianarana zany koa ny tsara ho ezahantsika tanterahana. Marina, tsy azo lavina ny fahasarotana amin'ny fitadiavam-bola izay miteraka ny fanaovantsika vokatra, saingy mety azo atao ihany manovan'izany raha ohatra ka mahafohy betsika, na amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ny fiangonana matanjaka amin'ny fiangonana madinika. Zany hoe ny fiangonana madinika mitondra ny vokatra any amin'ny fiangonana matanjaka
dia iny no aranty eo atokontany mpiangonana ka mety azahoana vola mihoatra lavitra noho ny antenaina. Toy izany koa ny fanaovana opération isan-karazany ao amin'ny fiangonana, opération soupe, opération cake, opération chocolat. Ity dia anisan'ny miteraka olana. Zany hoe ny tena mampalahelo dia maka entana eny an-tsena ny olona anankiray na ampivarotra dia amidy ao am-piangonana. Raha mividy chocolat 10,000 ariary izy, ny fianakaviana anankiray zany, dia amidy R1,000 ao am-piangonana. Raha tambatra zany ny vola mivoaka amin'ny fianakaviana roa, ilay mividy ny chocolat 10,000 ariary sy ilay olona mividy ny chocolat R1,000 dia vola 10,000 ariary mivoaka amin'izany tokantrano anankiroa izany. Vao ny zavatra mitranga, ny R1,000 ihany no makany amin'ny fiangonana, fa ny 10,000 ariary izay masokarena lasa makany amin'ny toerana ny varotana azy. Maninona raha tambatra ilay 10,000 satria ilay manana 10,000 zay ny zakany hoentina manohana ny asa, ilay manana R1,000 zay ny zakany anohanana ny asa, zany hoe ny 10,000 zany miditra avy hatrany amin'ny kitapom-bolan'ny fiangonana fa tsy ny R1,000 ariary fotsiny. Mbola toy izany ihany koa ny fanaovantsika didy izay miainga avy amin'ny ambaratonga isan-karazany tahaka ny sampana, ny fiangonana, fitandremana, fileovana, synody, anohanana ny asa amin'ny ambaratonga ambonina amin'ny asa iombonana. Raha ny rakom-bolana malagasy, rakom-pahalalana no jerentsika dia toy izao ny famaritany ny atao hoe adidy. Ny adidy dia raharaha na asa manandraikitra tsy maintsy atao izay takiany fiarahamonina, misy ny tena na ny fifandraisana amin'ny hafa. Toa manana endrika lalàna malefaka nefa zany adidy zany, na dia tsy tsapan'ny kristianina sasany aza. Ny tanjona amin'ny fanaovana didy anefa dia ny hampidirana vola araka ny azo atao mba hampandehanana ny raharahan'ny fiangonana. Ankehitriny dia misy ny kristianina izay velotaraina noho ny tsy fandrotsahany apahany amin'ny ambaratonga ny adidy hoentina mampandeha ny raharaha. Zany hoe misy tsy mandeha tsony raharaha vokatry ny tsy fahavitan'ny apahany amintsika ny adidy. Misy koa ny mitaraina fa be loatra ny adidy izay aloha vokany tsy tanteraka izay eritreretintsika tao. Fa hojerentsika kely koa mahakasika ny fahafolo-karena. Misy apahana kristianina miresaka betsaka mahakasika ny fahafolo-karena. Tamin'ny ankapobeny, Lutera dia tsy nanao fampianarana momba ny fahafolo-karena, ary koa tsy nanafoana ny fanaovan'izany. Saingy Lutera kosa dia nisan'ny nampianatra ny amin'ny atao hoe fanahin'ny fanomezana. Nampianatra mahakasika ny fanahin'ny fanomezana, izay miorina amin'ny Jesosy Kristy, ary ny ohatra omeny Paoly mba hitarika ny mino amin'ny atao hoe fanomezana. Tsy afaka hampandroso ny fiangonana ny olona raha tsy efa resy lahatra ny amin'ny famonjeny Jesosy Kristy amin'ny fiainany, ny famonjeny Jesosy Kristy izay efa azony. Na tsy mampianatra momba ny fahafolo-karena aza Lutera, dia mampianatra kosa momba ny asa tsara ataony mino. Ahoana moa ny fijerin'ny FLM momba n'izany fahafolo-karena zany? Raha jerentsika ny fotom-pianaran'ny fiangonana Luterana amin'ny ankapobeny dia tsy ahitana taratra firy ny amin'izany fahafolo-karena zany, ary tsy hita na ao anatin'ny lalam-panorenantsika na amin'ny fotom-pampianarantsika zany. Miahatra ny pastora mampianatra ny amin'ny apahafolo-karena, satria raha zoina mantsy ny tantaran'ny FLM dia tsy mbola nisy fanapahan-kevitra na mela malalaka ny fiangonana hanao zany apahafolo-karena zany ao amin'ny fiangonana. Nefa tsy misy toy izany koa ny fanapahan-kevitra mandrara ny tsy hanaovana azy. Hita arak'izany fa tsy fomba nahazatra ny FLM ny fanaovana fahafolo-karena. Enina dia misy aza ny kristianina vitsivitsy ato amin'ny FLM izay efa resy lahatra ny amin'ny fitahian'Andriamanitra ka mampihatra zany amin'ny fiainana. Fony izay mbola mpiara-miasa ato amin'ny FLM 67 hektara na ao amin'ny FLM Tanjombato izay nitondra ny fiangonana Luterana Tanjombato, dia misy apahan'olona na dia tsy maro ao amin'ny fiangonana no nanolotra ny apahafolo-karena. Tsy omena ny pastora akory
fa hoentina anohanana ny asa. Misy indray ny olona zay manokana zany ampahafolo-karena zany anohanany ny pastorany amin'izay filana manokana mety ilain'ny pastora amin'ny fiainany. Ny fanaovana kitapo imbonana eo amin'ny fiantohana ny fiveloman'ny mpiasam-piangonana. Io no resahantsika dia hiditra amin'ny fizarana faharoa isika. Efa nambarako tamin'ny fampianarana tamin'ny fankalazana ny jobily fa 70 taona ny FLM 67 hektara. Fa mba hampahomby ny ezaka ataotsika dia tsy maintsy hiditra amin'ny paikady fiantohana ny fiveloman'ny pastoratsika isika. Na aiza toerana ny endrena azy ahafahany mitory ny filazantsara amin'ny fifalena, tsy amin'ny fiferetanaina, ary koa tsy ho vesara ny adi-piainana reny pastora mpiasam-piangonana reny hatramin'ny katekista, evanjelista sy ny teolojiana. Fitandremana 570 ny misy ato amin'ny FLM. Fileovana 720 synoda 520 ary ny ray any velany. Misy pastora 500 sy teolojiana 570 zay tokony ho tohanantsika. Kristiana mandidina ny 4 tapitrisa mahery araka ny statistikatsika FLM tamin'ny 720 sy 2000. Ny KMSL fa 170 ny vorotany Ambotihara ny Vondrozo tamin'ny zoma 130 hatramin'ny alarobia zoma 130 Mey hatramin'ny alarobia 5 Jona 7 sy 2000 ary ny hamafisina tamin'ny KMSL zay natao tao amin'ny sinodaparitany avoany KMSL fa 20 zany ny talata 20 Oktobra hatramin'ny alahady 17 Oktobra 7 sy 2000 tany amin'ny sinodaparitany avoany Fianaratsoa dia nanapa-kevitra ny idiratsika amin'ny atao hoe kitapo iombonana. Zany hoe mampalaky ny fitaran'ny fiangonana ny kitapo iombonana satria ampy ny fivelomana sy ny fitaovana entin'ny olona zay ny rahantsika hanatanteraka ny asa na pastory na teolojiana na katekista na evanjelista. Eo ampikaroana zany tetikady atanteraka n'izany kitapo iombonana araka ny fanapahan-kevitry ny KMSL 170 natao Ambotihara ny Vondrozo sy ny KMSL 270 natao tany amin'ny sinodaparitany avoany tany Fianaratsoa zany ny Braofoibe FLM zay tarihy ny tonian'ny FLM ankehitriny miaraka amin'ireo teknisianina marobe zay manolo-tanana ny Foibe FLM mba ho fanatanterahana an'izany. Ireo teknisianina miaraka amin'ny Foibe FLM kosa mitondra azy ao amin'ny fivorian'ny foloan'ny sinodaparitany zay mpanolo-tsaina manokana ny Braofoibe ary orin'izay vao entina makany amin'ny KMSL ireo paikady maro samihafa hoentsika manatanteraka an'izany. Zany hoe efa voalazantsika tany aloha fa ny misiona no fiainana sy antom-posian'ny fiangonana ka zay atao rehetra zany dia misiona avokoa amin'ny alalan'ny fanamafisantsika ny fiombonana koinonia. Anamafisantsika ihany koa ny asa miandry antsika ary tsara ho marina fa ny fizakantena zay ataotsika fiangonana rehetra dia tsy maintsy miainga na mipaka any amin'ny fiangonana, fitandremana, fileovana, synody zany. Ary tokony ho tafapaka amin'ireo asa iombonana zay iarahantsika sy ananatsika ato amin'ny FLM sy ny projet maro samihafa. Mikendrena zany dia ny hananany mpiasam-piangonana fivelomana fototra amin'ny alalan'ny fiaraha-miombonezaka ataotsika amin'ny fitiavana. Fanalavirantsika ny fitiavatena samihafa fa ho mpiara-miombonantoka kosa amin'ny fitoriana ny filazantsara isika rehetra. Isika manoana an'ireo mpiasam-piangonana, ny mpiasam-piangonana kosa manolo-tena satria efa natsoina tamin'izany izy. Mitaky fiovantsaina lehibe amintsika rehetra nefa ny fomba fanatanterahana an'izany. Maro amin'ireo zay nitanysaitsika teo ambony, ny rakitra, ny vokatra, ny adidy, ny fahafoizana ny kitapo iombonana, ny tena tsara tokoa ka mety hahatonga ny fiangonana amin'izany fizakanteny zany raha voarindra sy ezahantsika ny hatanteraka azy. Raha manao an'ireo tena zava-dehibe ny kristiana rehetra satria ny fahafoizana amin'ny fo
no afahana manatanteraka zay rehetra kasaina ho tanterahana. Ny fahavalony zany fahafoizana zany kosa nefa, na ny fahavalony zany asan'Andriamanitra zany kosa nefa dia ny fitiavatena sy ny famokonantsika tanana amin'ny tsy fahafoizana na dia zava-dehibe aza no eritreretintsika fa ho tanterahana eo amin'ny asan'Andriamanitra. Arak'izany dia tsy ampy ny eritreretintsika ny fampandrosoana ny fiangonana amin'ireo fomba fitadiavam-bola mahazatra voatanisa teo aloha, fa mila mitady hevitra vaovao ny fiangonana ahatanteraka izany, eo indrindra no idirantsika amin'ny fizarana faharoa sady farany eo amin'ny asa fiantohana ny asan'Andriamanitra. Ny fiantohana ny asan'Andriamanitra lavitrezaka amin'ny alalan'ny fizakantena. Ny fiangonana manana ny maha-izy azy dia manana fizakantena, ary ny FLM dia anisan'ny fiangonana manana ny maha-izy azy amin'ny alalan'ny fitombony pino ao aminy zay mihoatra ny 4 tapitrisa mahery zay voatanisantsika teo. Akoatran'izany, mampalaza antsika ny asa-pifoazana manerana nosy any velany, mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra ny Madagasikara sy ny fitarian'ny fanahy masina antsika kristiana rehetra amin'izany fitoriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy zany. Fanomezam-pahasoavana ho antsika FLM ny fananana tany, foto-drafitrasa maro samihafa, indrindra ny fananana ireo zanaka maro manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatra rehetra, tsy miankina, fitondram-panjakana, mpanao politika, mpisehatra amin'ny fampandrosoana, ao amin'ny fiarahamonim-pirenena. Tsy mbola hitataratra eo amin'ny fiainan'ny FLM nefa ny fisiany zany, na dia hitataratra ao amin'ny fiangonana kosa ny fananana azy ireo, indrindra eo amin'ny famolavolana karazana foto-drafitrasa. Ny FLM dia fiangonana mitaizany rehetra, olona feno, saina vatana fanahy, araka ny finoana sy ny soratra masina ary ny fahasoavan'Andriamanitra ka matanjaka sy heno teny eo amin'ny firenena malagasy any velany, efa nazavaiko tany alohabe tany zany fampianarana zany. Io no vina eritrereto ny foibe FLM tanterahana mandritra ny 4 taona ary koa erahana miara-mandeha amintsika, zany hoe miroso amin'ny fanavaozana araka ny fomba fiasa isika, ka ny fanahy masina ne no hanampy antsika amin'izany. Tsy ho tanteraka nefa zany rehetra zany raha tsy manaiky ho tariany fanahy masina isika rehetra, ka tsy sanatria tsy hijery afa-tsy ny tenantsika na ny fiangonana misy atsika, na koa honao amin'ny zavatra ny adidy amin'ny ambaratonga rehetra eto amin'ny fiangonantsika. Malagasy maro no mbola miaina ao anatin'ny fahantrana, nefa malagasy maro koa no manan-katao ka afaka manohana ny fiangonana. Tokony hiverina amin'ny lanjany na amin'ny tanjany ny sampana rehetra misy ato amintsika, ny sampanasa ato amintsika, ary tokony hotazana ihany koa sy voaro reo foto-drafitrasa rehetra, ary tokony voatrandraka izy tsirairay avy reny ao anatin'ny fitantanana mahomby, ny fanajana ny soatoavin'ny FLM, indrindra fa nyrosoana hatramin'ny fitantanana mangarahara zay miditra makany amin'ny misiona azo antoko zany. Ny bro foibe ny FLM dia nanova fomba fijery sy paikady vaovao iarahantsika amin'ireo filohan'ny synodam-paritany, fa ireo asa fahampandrosoana zay ataon'ny fiangonana dia tsy maintsy miatraika amin'ny fiainan'ny fiangonana mivantana manomboka amin'izao. Zany hoe miatraika amin'ny fiainan'ny fiangonana mivantana ireo karazana projet maro samihafa ataotsika mba ahitana vokatra zany, hitataratra any amin'ny fiangonana, fitandremana, fileovana ary any amin'ny synôda. Maro ny vola zay miditra amintsika FLM avy amin'ireo mpiara-miombonantoka, fa tsy miatraika mivantana any amin'ny synôda ny midiny zany, fa kosa mijanona amin'ireo projet zay tohanana ho fampiodinana ny asa iarahantsika miara-miasa amin'izy ireny. Fa efa nampianariko tao amin'ny FLM 67 hectara tamin'ny 4 marsa 2024 no hoe ny fizakantena, ny fizakamanana na fahatsapatena ho tompony amin'ny asa tao amin'ny FLM na ny ownership zany, ka averiko fo eto ny mahakasika an'izany amaranantsika ny fampianarana zay ataotsika. Mba tongavana amin'izany dia mila
fandraisana andraikitra zay mifototra amin'ny fiarahamentany daolobe isika FLM io natao hoe team oriented work. Tsy asa mora ny mampivondrona sy fitantanana olona fa asa sarotra satria mitaky fiovana lasitra zany, paradigm shift. Ka tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fomba fiasa vaovao matanjaka sy mahomby fiarahamentana ampaharitra sy ampitombo ny fiangonantsika zany. Misy fomba fahaiza mitantana telo zay nampiasany ngiahy Henry Venn, sekretera jeneraly ny fikambanana Church Mission Society CMS. Nanomboka tamin'ny taona 1970 hatramin'ny taona 1970 sy nga atao hoe Rolf Anderson zay sekretera jeneraly ny raharaham-bahiny tao amin'ny American Board of Commissioner for Foreign Missions ABCMF, izay anisan'ny organisation kristianina amerikanina voalohany ka akatsika lesina mahakasika ny zavatra nataon'izy ireo. Izy ireo dia nampianatra mahakasika ny atao hoe free selves. Ao anatin'io no ahitantsika fomba fiasa anankitelo ao anatin'izany. Dia ny voalohany ao anatin'io zany dia ny hoe fanoana tena, self supporting, zany hoe fahaleovan-tena ara-bola ka tsy ekinana amin'ny any ivelany. Ny faharoa dia ny fivehezana ny fitantanan-draharaha ka tsy ekinana amin'ny hafa, self governing. Ary ny fahatelo dia ny fampelezana filazantsara, zany hoe ny zanatany no manao ny asa misionaly rehetra, self propagating. Reo zavatra telo reo zany no ahafahantsika miroso lavidavitra kokoa. Ary io boky zay nampihariny Henry Venn io nanaovako fikarohana tamin'ny famitana ny thèse master zay nataoko tany amin'ny Luther Seminary Saint Paul, Minnesota, nazahoana ny diplôme mahakasika ny Congregational Mission and Leadership, zany hoe raha dika amin'ny teny malagasy fitondram-piangonana misiona ary fahaiza mitantana. Nanentanareo misionera mpiara-miasa aminy nga Henry Venn sy Rolf Anderson mba hainaingan'izy ireo ny fiangonana afaka manohana ny tenany. Tam'izany izy roalahy reto dia niezaka mba ahafahana mitory sy manompo ny filazantsara amin'ny faritra misy azy. Saingy rehefa nandinika izy ireo dia niala ny kontinanta misy azy ka lasa nakany amin'ny toeran-kafa mba mpianatra an'izany fizakanteny zany. Nibosesika ny fanampiana avy any velany, ary zany nahatonga nga Henry Venn nahatsapa fa mahatonga ny fiangonana tsy ho tompon'andraikitra eo amin'ny asany zany. Ary nahatsapa koa izy fa miteraka fiankinan-doha zany fibosesen'ny fanampiana avy any velany zany. Amin'ny Henry Venn mantsy ny fampandrosoana sy ny fanabeazana dia tsy afaka misaraka mandrakariva satria fototsy ny fivoarana zany. Zany hoe tsy latsa-danja ihany koa izy ny fanaovana laharam-pahamehana amin'ny fiangonana, ny fitoriana filazantsara, nefa tsy kelikely koa ny anjara toeran'ny fampandrosoana ara-toekarena ho fampivoarana ny fiangonana amin'izay itoriana ny filazantsara. Nanomboka tamin'ny fananganana industria fambolena sy fanodinana landhazo tany Sierra Leone sy Uribaland, niaraka tamin'ireo fiangonana teratany reo ny fampianarany mahakasika an'izany tsy fikinan-doha ka ahafahana mizaka teny zany. Ny teny hoe mizaka tena dia matoa teny mpanao, ary ny foteny zany dia ny hoe zaka ny heviny, dia ny hoe mitondra mitandrina miadidy toy ny tompony. Araka ny fampianarany Dr Fabien zany, Dr Luther Fabien zafady, ny fizakantena dia zao ny filazany azy. Fizakantena ho izy dia fanaovana samy rery ny asan'ny fiangonana amin'ny mahafiangonana azy amin'ny alalan'ireo loharano karena rehetra eo ampelantanany, na ampy reo na tsy ampy, eny na maharaka reo na tsy maharaka. Io zany fampianaran'ny profesora atsika FLM Dr Luther Fabien.
zany hoe samy afaka mizaka tena daholo zany na ny manan-karena na ny mahantra mizaka tena daholo ny fiangonana rehetra zay ny tanjona ao anatin'ny asa tao marina fa ny fizakamanana na ny fahatsapahantena ho tompony dia asa mitakikalitao avolenta amintsika zany professionnalisme zany hoe ny fahaiza manao compétence na ny fahaizana mitantana ka hidirana amin'ny lafiny matihanina kokoa io zany no lakileny kalitao sy ny fahombiazana zay hoentsika manatanteraka ny asa ka amin'izany no entsika mirosa amin'izany fahatsapahantena ho tompony asa ary mitaky fanaovana hetsika mirona makany amin'ny matihanina zany fomba ataotsika zany ny fizakamanana koa dia fahatsapahantena ho tompony zay mitaky fandraisana andraikitra responsabilité zany ka tsy natokana ho an'ny manan-karena ihany ny fanaovana ny asa fa ny tsy manan-katao koa araka ny voalazako teo aloha zany hoe tsy miandry ny manan-karena ny fiangonana tany Makedonia araka ny Korintianina voalohany toko fahavalondininy fa folo sy ny manaraka zay vao nandray andraikitra tamin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra zany hoe fiangonana kely sy malemy ny fiangonana tany Makedonia saingy fiangonana nanana hitsipo izy nanao araka zay zakany mihoatra noho zay zakany azy ary nanao fanomezana araka ny sitrapony mba ahafahany manohana ny asan'Andriamanitra fizakamanana zay fahatsapahantena ho tompony koa dia mitaky fitiavana avy amintsika zany hoe fitiavany Kristy no manery anay hoy Paoly apôstôly amin'ny Korintianina faharoa toko 5:4-10 zany hoe tsy afen'ny baiboly koa zany ny fahavalony zany fizakamanana sy fahatsapahantena ho tompony zany fa ao koa ny fiemorana ara-panahy zay mety hitranga ka hanimbany zany fizakantena ataotsika zany amin'ny fizakamanana na ny fizakantena sy ny fahatsapahantena ho tompony dia asa mitaky fanapahan-kevitra matotra décision zany sy fiovandasitra paradigme shift zany hoe fiovana fototra amin'ny fomba fiasa sy ny fiheverana fototra amin'ny fomba fanaovana zavatra iray ka mitarika hetsika sy fomba fijery vaovao amaranako azy dia zao ry havana manana teknisianina be deaibe ny FLM ary etsoanay ireo zanaky ny fiangonana mbola ivelany zany teknisianina zany mba hanolo-tanana ny brofoibe efa miditra ao anatin'ny fiaraha-miasa partenariat amin'ny sehatra maro samihafa isika ary tsy ho ela zany dia isy ny projet zay efa azotsika ho tanterana sahady synodam-paritany enina zany no anomboatsika zany tetikasa zany zay efa nahatonga zany tetikasa zany dia ny synodam-paritany avaratra SP avazany misy fambolena girofle zay ho tanterana izy ireo ho toanana zany tetikasa zany tetikasa faharoa dia any amin'ny synodam-paritany atsinanana synodam-paritany Tomasina zany amin'io ndray zany dia any Tangaro aty akaiky ny 10 point no anatanterana azy misy partenariat koa amin'io zay efa manomboka ny asa ataon'izy ireo fa mila toanana bebe koa zany ny asa ao Tangaro zany dia centre agrico-écologique anankiray zay hoentsika manatanteraka ny programme FLM mahakasika an'izany no centre de semence anankiray koa ahafahantsika mampiroborobo ny harikarena amin'ireo volo fanondrana zay mahazatra ny FLM ny fahatelo dia ny synodam-paritany Antananarivo zay any Karmela any Akazobe misy tany 100 hektara ananatsika any ary misy fotodrafitrasa maromaro zay kasaitsika tsangana sy aorina any ny fahaefatra dia synodam-paritany Orombe manana tany 10 hektara tsika amin'ny synodam-paritany Orombe iarahana amin'ireo teknisianina zany ny hamboletsika mangahazo zay atao gary io zany dia efa misy ny fiaraha-miasa tsika amin'ireo mpiara-miombonantoka amadiana an'izay ny fahadimy dia any amin'ny synodam-paritany Ambofimbe Androy zay efa mamokatra gary sahady izy zany hoe efa misy zany ny asa tao any mahakasika an'izany gary zany ka raha miasa amin'ny fiangonana 67 hektara indrindra fa ny fiarahantsika miasa mahakasika amin'ny groupe Nehemia zay efa manatanteraka an'izany asa zany mamadika ny gary amin'ireo harena ary efa misy hanohana koa zany projet gary zany ny fahinana farany dia amin'ny synodam-paritany firenena Tuleara zay ananatsika tany 4 hektara misy fotodrafitrasa maro koa zay atsangatsika ao ka eto zany pamaranana dia
am'izao 10 taona zao a no ijerentsika fomba vaovao hoentsika manoana ny asa amin'ny alalany zany fizakantena lavitrezaka zany ho fiatohana ny asan'Andriamanitra projet azo antoka nefa projet mampidi-bola akoatra n'ilay kitapo imbonana zay efa ho tanterahantsika tsy ho ela amin'ny fivorian'ny KMSL nitondrantsika azy raha sitraky ny KMSL midirana amin'izany dia ho tanteraka zany raha mbola misy ny olana dia vonina hatrantsika ny hamahany olana rehetra mba ahafahantsika miditra amin'izany kitapo imbonana zany fa ny projet fampandrosoana zay ataotsika amin'ireo sinoda isa-tsinoda kosa dia hiditra amin'ny fazy faharoa zany tsika any amin'ny volana jolay any ho any dia reo zay mahatonga ny projet manaraka indray zany no hotoanatsika ao anatin'izany projet zany reo zany lay projet foezaka sy lavitrezaka ho fiatohantsika ny asan'Andriamanitra amin'izao fiarahantsika miasa amin'ity ezaka ataotsika ity zao ka mankasitraka ny admin ny zanaky ny fiangonana luterana malagasy ny teknisiana rehetra ary tsikely indrindra dia isika pastora mpiaramiasa rehetra ny katekista ny evangelista reo teolojiana maro ny kristiana rehetra zay miara-miombonezaka amin'izany fikambanany ny zanaky ny fiangonana luterana malagasy zany ka mizara ny tenin'Andriamanitra ny haitao sy ny fomba rehetra haintsika mampandrosy ny finoana sy ny fitiavana ivavaka isika misaotranao zay tompo fa tanteraka ny fampianarana mahakasika ny fizakantenany fiangonana ary anloranay ny programa zay ho tanterahana ka iraisanay fo ialanay amin'ny fomba mahazatra idiranay amin'ny fomba matihanina kokoa amin'ny fanaovana ny asanao dia mangataka ny fitarian'ny fanahy masina zay satria zany ihany no ahafahanay manatanteraka ny asa araka ny sitraponao misaotra tompo amen. Mazava
mazava Jesús iwe ihani mahere ihani mahere Jesús iwe ihabongisua Jesús iwe Yumatika belai mahere Jesús avon Ihani tuputika Jesús iwe ihani pamunji Jesús iwe ihani mazava Jesús iwe ihani mahere Jesús iwe ihabongisua Jesús iwe Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara